infrastructurel izay apetraka any avaratra ity zany. Ka amin'izay fotoana zay moa zany dia antsona ny mpandrara mazava ho azy malagasy voalohany indrindra, fa antsona ihany koa ny mpandrara vahiny raha tsy teny afa-tsy amin'ny faritra misy atsika moa zany ny akaikiketo ny Afrika Atsimo na ny avy any Maurice na ny avy any Asie na avy any Europe. Efa nametraka ny fahatongavany moa zany ny délégation vitsivitsy ao anatin'izany ny avy any Europe, avy any Turquie, avy any Asie ihany koa, fa dia mitatsika io moa zany manaraka fa dia mbola antsoavy moa zany mataonay mikasika ny mpandrara izay miasa eto amintsika, indrindrandrindra moa zany ny mpandrara malagasy. Atraizako moa zany no misy atsika zany amin'izao fotoana ny azoko resana aminareo moa zany dia efa nomboka ihany koa ny atao hoe étude de faisabilité technique et financière amin'izany hub izay apetraka any Antsiranana zany. Ny tenanay moa zany dia mipetraka eto ao anatin'le komite izay mikarakara ny rehetrarehetra io, ary miaraka amiko eto zany ny mpiambana ao anatin'izany komite zany. Misy parlementaire koa ao anatiny, zany hoe angambany any amin'ny conférence angambany zareo no hitatsika, fa amin'izao fotoana fantatrareo ihany fa somary mbola miparitaka ihany ny parlementaire rehetrarehetra. Ny étude de faisabilité technique et financière no ahafahantsika mahafantatra marina hoe ohatrinona marina zany ny tena hoe vola ilaina anamboarana ity fotodrafitrasa ity, ary hoe inona avy ny impact indrindrandrindra eo amin'ny rafiny ara-toekarena amin'izany, inona ny mety hoe voka-dratsy raha ohatra ka eo amin'ny lafiny ara-sosialy sy eo amin'ny lafiny tokony iainana ka tokony amboarina, tokony arenina, zay daholo efa dinina zany amin'izao fotoana zao. Inona ary no andrasana amin'ity fionam-be iresa-pirenena ity izay ho atao zany afaka telo herinandro lafaka eo. Voalohany indrindra amin'io zany no ahafantarana hoe inona avy ny tontolo indrindrandrindra eo amin'ny lafiny ara-dalàna zany izay manodidina an'ity resaka zone économique spéciale ity. Ray izay faharoa dia apetraka amin'izay zany hoe inona avy no atao amin'io zone économique spéciale andrakaka io, hoe eo ny seranam-piaramanidina izay aéroport gros porteur moa zany eritreretina, inona ny inona avy ny fotodrafitrasa apetraka indrindrandrindra moa zany eo amin'ny lafiny famokarana angovo. Raha azo atao dia apetraka zany le atao hoe système hybride, zany hoe mametraka ny angovo azo avozina fa eo ihany koa zany sao dia misy sy fahavolavorany zany mametraka ihany koa zany ny ataontsika hoe backup thermique, zany hoe mandeha amina fiolim-doro. Ny eritreretina ihany koa tokony mivoaka amin'izany fionam-be zany dia ny laminasa, hoe ny programa rehetra zany hoe zao avy no atao amin'ny fotoana sahala amin'izao, zao no tanterahana, ary hofantarina ihany koa zany amin'io hoe inona no raisiny tsirairay amin'ireo izay miconstitue le tour de table zany. Ka zany hoe zany inona ny fandraisana anjara izay ataony mpandrara sy tsirairay avy. Ny tiako marina kely aloha dia misy mahasamihafa azy ny atao hoe zone économique spéciale sy ny zone franche industrielle zay nazatratsika hatreto. Io moa zany mba hafana zany mampafantatra tsika rehetrarehetra, tsika bahoaka, inona ny vokatsoa etin'izany approche hoe zone économique spéciale zany. Ny mahasamihafa azy moa zany dia ao anatin'le zone économique spéciale dia misy ny atao hoe économie d'échelle zany, satria mifanakaiky eo daholo ny fotodrafitrasa rehetrarehetra, eo zany raha famokarana fa eo ihany koa zany ny seranam-piaramanidina, eo ny seranantsambo, eo ihany koa ny toerana izay amokarana angovo. Ary izany moa zany dia ahafahana zany hoe mametraka hoe tsy resaka sanatriny vava fampiasana amina karama kely ny malagasy zany tanjona eto,
fa ihany koa ny resaky fametrahana zany a ny centre de formation zany hoe misy fanofanana sy fampianarana ary fikaroana zany a ao anatin' zany hoe atao hoe concept na zone économie spéciale zany hoe zany a raha ohatra ka sarotiny loatra tsika am'le lalàna zay apetraka atsika dia mazava ho azy a fa tsy ho tonga ny olona na vitsy ny mpandrara izay ho tonga na mpandrara malagasy oa na mpandrara vahiny avy any ivelany bikan'izany a tokony zavatra compétitif no apetraka indrindrindrindra eo lafiny tontolo ny resaka lalàna zany a am'izay fotoana zay zavatra tokony manintona olona manintona mpandrara no apetraka eo a fa tsy hoe ho sarotiny ray tsika de lasa makany Rwanda ny olona makany Sénégal ny olona fa tsy akatia Madagasikara manazanana tsy zany mazava ho azy a anjaratsika ihany koa no mametraka tsara inavy mahatsara hoe ny atongavana am'izany Madagasikara zany a fa tsy mandeha any Rwanda tsy hoe makany Inde ny olona fa tena manintona an'le olona hoe ampiasa ny volany a atia Madagasikara izy io zany a presqu'île izy io a zay eo apitany Serana-Tsambo ny Antsiranana zany ka ny plateau d'Andrakaka dia eo amin'ny 2,000 hectara eo zany misy azy am'izao fotoana zao ary faritra izay ary fanjakana no ampiasay mba ialana am'ireny hoe maninona zay no esorana sy ohatran'izany ny plateau d'Andrakaka dia tany miaramila zany hoe domaine de l'état le izy dia am'izao fotoana moa zany a dia tsy misy mponina zany eo fa misy tanàna kely atao hoe Cap Diego zany aty amin'ny sisiny dia io zany a ireo ilareo aza no miandro ny fametrahana an'izany zone économie spéciale zany satria anovany fiainana io a satria am'izao fotoana dia mpanjono ny ankamaroan'ny olona izay monina am'izany tanàna kely zany a eo amin'ny 2,000 latsaka eo misy olona mipetraka ao anatin'izany tanàna kely zany a fa le mahatany miaramila azy no mahatonga an'izy hoe tsy misy olona fa zao le izy aloha amborin'olona ihany aloha le toera misy mamboly zany a fa efa fantatra olona reo hoe faritra miaramila io a ary mazava ho azy fa fananany firenena ary tsy azo hoe ametrahana hoe titre na anaovana demande manokana fa efa zay no izy a de tsy misy olona zany amin'ny ara-taoko fa amin'ny faritra rehetrarehetra izay ametrahana an'ity faritra ara-toekarena manokana aty moa zany a dia faritra izay tokony hoe tsy misy olona na vitsim-ponina no alefany